Zao fotoana izao zany dia tafapetraka soamantsara ny birao i raha Madagasikara dia misy ireo bureau isaky ny faritany filoha isaky ny faritany dia misy ireo bureau national. Ny tenako zany dia filoha eo anivon'ny faritany Fianaratsoa izay mitantana ny faritany Fianaratsoa Ray Manontolo sy ny faritra izay eo amin'izany faritany izany. Ny anjara andraikitra sy ny asa izay miandry zany dia ny fampifondronana an'ireo fikambanana rehetrarehetra ao anivon'ny faritany Fianaratsoa, ifanometanana sy ifankatia ary ifanampy. Maro be ny fikambanana anatin'izany ary hametraka ihany koa zahay ny bureau régional, izany hoe bureau paritra zany manerana ny faritra rehetrarehetra izay mameno ny faritany Fianaratsoa. Ka amin'izao dia isy ny programma izay idinana any amin'ny faritany hametrahana an'ireo bureau paritra ireo, izany hoe manao antso avy zany zahay an'ireo fikambanana rehetrarehetra mba hiara fanometanana, hiray saina hametraka an'izany bureau paritra ny faritany Fianaratsoa zany. Ianareo moa zany mametraka an'izay kandida ho amin'ny solombavambahoaka sy ny ben'ny tanàna sa hoe sarakaraka? Ao anatin'ny fikarakarana fifidianana solombavambahoaka tokoa zany zao amin'izao fotoana izao, ary ny IFI dia mandray anjara tanteraka ao anatin'izany fifidianana solombavambahoaka izany fa saingy kosa tsy maintsy mifandrindra sy tsy maintsy mifandamina amin'izay ny IFI zany dia tsy maintsy mifandamina amin'ireo karazana fikambanana politika sy fikambanana izay manohana ny filoham-pirenena mandritra an'izany fifidianana solombavambahoaka izany. Izany hoe tsy hisy mihitsy zany ny fifanitsahana na hoe fifanilihana fa tsy maintsy mifandamina sy mifandrindra foana hametrahana an'ireny kandida sy ny solombavambahoaka izay hofidiana eto Madagasikara. Ny fikambanana ao anatin'ny IFI zany zao dia efa mihoatra ny 100 mahery amin'izao fotoana izao raha ohatra ka 420 ny tany am-piatomboana. Dikan'izay zany miroborobo tanteraka ty fikambanana IFI ity ary dia hoezahana mbola hiroborobo hatrany koa mba hanamafisana orona izay atao hoe filaminana ara-politika sy ara-tsosialy eto Madagasikara.